Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teto tsy ny Antananarivo ny fivoriam-be fahafolo amin'ny fiarahamonimpirenena sy ny fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina fanjakana ao anatin'ny francophonie fivoriana izay natao ialelalana ilay fivoriana lehibe tanterahana eto Madagasikara amin'ny faharoa amby roapolo ny volana avy izao hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana novambra. Fiarahamonimpirenena mandranandahatra ao anatin'ny fianakaviam-be ny francophonie io andrasana ao anatin'ity fivoriam-be fahafolo ny fiarahamonimpirenena ao anatin'ny francophonie ny OIE sy ny OSC de la francophonie ity nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fivoriana ity ny secrétaire-général OIF Renato Michael Jean izay nanamafy ao anatin'ny kabary ny fampisehatra lehibe amin'ny fiainam-pahan-kevitra lasa tontolo izao ny fiarahamonimpirenena ary milina lehibe eo amin'ny fiovan'ny fiarahamonina ny ankambeny. Raha ny nambara ny ministra Olivier Mafany kosa dia manatena fiarahamonimpirenena matanjaka sy tompony andraikitra ny francophonie tsy amban'izany ihany koa Madagasikara satria fanamby lehibe miandry ny fampiroboroboana ny sehatra retokereny fanamby izay mitoka ny fiarahamonimpirenena indrindra ny fiarahamonimpirenena. Hitantsika fa eto Madagasikara tsika fa manana politika ahafahana mikarakara ny tanora-tsika fa ny expérience zay arahana ny francophone zany zay tarimy raha matoa secrétaire général iveriko fa zava-dehibe satria manome aika avao koa tsika manampy atsika amin'izay politika ny tanora. Hitantsika teo misy zatovavy anankiroa zay tsy miandry fotsiny toloram-potsiny ary zay ny zavatra afatra goavana zay niteneniko tamin'ny fandraisako tenenina teo no matetika ary zay ny fahadisom-panantenana zany ho an'ny vahoaka dia hoe fanontaniana foana inona no andraisako amin'ny mpitondra fanjakana, inona no tokony nomena fitondram-panjakana fa adiny le metrika fanontaniana hoe inona no tokony ataoko ho an'ny tanindrazana. Ireo tanora anankiroa androany dia nanome atsika zay fomba fijery vaovao zay amin'ny alalan'ireny tetikasa zay entendreny ary eny tsy avelavela fotsiny ary eto malehibe ny gouvernemental sotena filoham-pirenena reny initiative tahaka an'ireny tsy maintsy hotoanana ary anampy ny gouvernementa anampy ny filoham-pirenena amin'ireny initiative ohatrany tanora zay hitantsika teo zany. Aritra roandro ity fivoriam-be ny fiarahamonimpirenena ity ary andrasana izy mahoafy izao ny fanambarana ofisialy avoaka amin'reto fiarahamonimpirenena sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana reto izay miankina amin'ny fivoriam-be ny folim-panjakana ao anatin'ny francophonie amin'ny fahafito amby roapolo ny volana novambra ho avy izao.